Serge Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni fampalalam-baovao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmène. Vous présente Ni vavao. Tsy mitsahatra miemitra ny fampanajana ny demokrasia eto Madagasikara, manjaka ny didijadona sy ny raha matahora indrindra ho an'ireo maneho hevitra mahakasika ny toetra ara-politika amin'izao fotoana izao. Potika tanteraka ny fiveloman'ireo mponina anatin'ireo fokontany voakasiky ny tetika asa autoroute any talata ny volonondry noho ny fanotofana ny tanimbary araka ny fitarainan'ireo mponina. Tsy misy ny fepetra raisy ny fanjakana ny fiarovan'ireo mpampaneny lakolosy miaro ireo faritra rovana eto amintsika, izy ireo izay miainana tebiteby hatramin'ny fandrahonana ho faty ankehitriny. Nahitana fiakarana hatramin'ny 700 ariary ny kilao ny siramamy ankehitriny. Tao anatin'ny 2 herinandro no nahitana ny fiakaram-bidy ary tafiakatra 505 ariary izany amin'izao fotoana izao. Any velany niditra tany atsimo Gaza ny tafika an-tanety Israeliana androany ary laza fa voafeny akamarony ny tanàna. Mitohy ihany koa ny fifandonana sy ny daroka bomba eo amin'ny rotonta ny antsiprian'izay. Ankafaliana hatrany tomboky lasy tongovavy no hitsidihana indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa. Ato anaty fotoana ny fampahalalam-baovao atena ny araba ary manasanao ihany koa hanaraka izany. Anokafantsika ny fampahalalam-baovao dia manana finoana sy mino an'Andriamanitra ve ny mpitondra izay mampiasa ndahatsoratra masina ombenimbeny raha izay tokoa. Nahoana no nodarofana bomba mandatsa-dranomaso ireo manao hetsika amin'ny mpilaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nahiditra ponja ihany koa ireo mitaky ny rariny sy ny hitsiny amin'izao fotoana izao. Nahoana ihany koa no tsondraisina ny antso sy ny sosokevitra izay naroson'ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-drazana. Tao anatin'izay volana maro ny siny ny fitakian'izay, izay rehetra izay no ndehantsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra amin'ity ality. Iantony zanany rehetra manam-pahaizana momba ny lalàna, andinika ny tsy fitovi-kevitra, amaritra paikady mazava ho fanabeazana ny olom-pirenena, ampianarina eo anivon'ny FFKM ny Andromaso. Io no isan'ny ambetikevitra lehibe naroso ny Andromaso FFKM tao aorian'ny fivoriana ny arahana tao fianaran-tsoa ka nijerena miaraka izay fomba hanamafisana ny fandraisana andraikitra manoloana ny fiainam-pirenena. Mitohy ny asan'ny FFKM amin'ny fampianarana sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny fiangonana. Izanao fampianarana iombonana no iainana ao anatin'izany rehetra izany, ary atao mipaka amin'ny rafitra rehetra, ny sampana rehetra ary ny faritra rehetra. Isan'ny vahoaka matahotra an'Andriamanitra ny vahoaka malagasy, ka antony mabetsaka ireo manaraka ny fivavahan-drazana izay mino sy manaja ny zanary an-tampony loha, ny fivavahana kristianina ary ny finoana silamo. Matetika tsy hita mivantana amin'ny fomba fanao sy ny fitondran-tena iainana andavanandro nefa izany ho an'ireo sokajin'olona sasany izay jamba ny vola, jamba ny fahefana, ny seza sy ny voninahitra ety an-tany. Nahoana tokoa moa no miseho lany ny von'olona, asa ratsy isan-karazany eto amintsika. Nahoana raha toa ka fiarahamonina kristianina miaina fitiavan-tena, fankahalana, ady sy fifandonana etsy sy eroa. Ny tena manaitra aza dia ny mpitondra fanjakana mihitsy no maneho ohatra amin'izany. Ambety teny hoentina mambabo ny fon'olona ataon'ny mpitondra ny fandraisana ny tenin'ny soratra masina. Ny mpitondra ihany nefa avy eo no midaroka bomba mandatsa-dranomaso ireo nanao hetsika amin'ny mpilaminana. Ny sambotra ireo mpiray tanin-drazana, manageja ny fahafahana maneho hevitra, mampiditra ponja ireo olona mitaky ny rariny sy ny fahamarinana sy izay rehetra tsy mitovy hevitra aminy. Tsy izany ve ny voalaza hoe mpitaro-bato vilam-bava, hafa ny tondrin'ny molotra, hafa ny lalakale. Nahoana no tsy niraisina ireo antso sy sosokevitra naroson'ireo ray aman-dren'ny fiangonana sy ireo ray aman-dreny ara-drazana hatrizay. Raha tena misy ary manjaka ao am-po ny finoana sy ny fatahorana an'Andriamanitra,
ho toy izao ve ny toerana misy ny firenena malagasy? Anjarany tsirairay no mandinika sy mamakafaka. I Madagasikara raha teo, any malagasy fa tsy any vahiny na an'olombitsy akory. Tokony ho sarom-piaro amin'izany ny malagasy, ary tokony ho sarotiny amin'ny finoana ananany sy ny tena maharesy lahatra azy marina. Dingana iray lehibe irosoana amin'ny famelomana indray, io finoana ao amponin'ny olona tsirairay io, ity irosoa ny Andrimaso FFKM ity. Imasoana ny fanabeazana ny olom-pirenena, ka iaina araka ny tokony ho izy ny finoana, fa tsy hijanona eo ambava fotsiny ihany. Matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao zay fa tsy mitsahatra miemotra ny fampanajana ny demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanohan-kevitra ireo mpanao politika tamin'ity androany ity. Manjakatra ny didijadona sy ny raha matahora tao amin'ireo izay manao hevitra mahakasika ny toetra ara-politika. Very lavitra arak'izany Madagasikara oharina amin'ireo firenena maro aty Afrika raha ny fanazavana hatrany. Mialasa lavitra hatrany ireo firenena maro aty Afrika raha toa ka mikorosofahana sy miemotra hatrany i Madagasikara eo amin'ny fanajana ny tany demokratika ho ny fanohan-kevitra ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana androany. Raha toa ka mivoatra sy mihatsara hatrany ny fomba fanaovana politika any amin'ireo firenena hafa, didijadona sy raha matahora no miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny teo anivon'ny RMDM na ny rodibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Ny demokrasia eto Madagasikara dia jadona. Tsy mipetraka zany fahalalahana zany, na ny fahalalahana maneho hevitra, na ny fahalalahana mivory, na ny fahalalahana mivezivezy dia tsy misy eto Madagasikara. Vao mietsika kely ianao dia efa asakana ny mpitandro vao maliomaly, hitantsika tany Digoreny efa voasakana sahady. Tsika nefa te iaina amin'ny resaka demokrasia, tsy ny hoe ny mpanao politika ihany fa hatramin'ilay mpanao gazety, olon-tsotra voasankana. Ka izay no mahatonga tsika mijoro hitady sy amerina zany fahamarinana zany mba ho tombotsoa an'ity firenetsika ity, mba hisy fahamarinana sy tany tandalana eto Madagasikara. Isan'ny mampiempotra ny firenetsika eo amin'izay fanajana ny demokrasia izay ihany koa ny fanosehosehana ny zo fototry ny tsirairay an'io hevitra sy teny ho ny teo anivon'ny antokaso VM androany. Raha ireny trangan-javatra niseho tatoato tao anatin'ny ataoko hoe amantaonana, satria tamin'ny tondrany reto olona reto mihitsy no nahitantsika faisana tamin'izany fihimorana ho an'ny Madagasikara manokana zany ho an'ny demokrasia, satria ina ny antony. Raha tsy teny fotsiny misy zavatra anankitelo no tanisaiko eto dia ny zava-dehibe ao anatina ataoko hoe avancée démocratique dia ny resaka fifidianana aloha voalohany. Ao anatin'izany ny faharoa ny resaka fahalalahana maneho hevitra ary ny fahatelo ny fanajana ny tany-tandalana. Raha ireo singa anankitelo ireo fotsiny jereko ary ataoko hoe adiaditsika eto Madagasikara dia mihemotra lavitra mihitsy Madagasikara raha ilay lafina anankitelo satria ny antony ho hitsakitsahan'ireo olombitsy ireo foana izay mitondra amina lafina ataoko hoe satria ireo no napetraka tao anatina teritery tao anatina tsy ara-dalàna dia ho hitsakitsahan'ireo olombitsy ireo foana ny fahefantsika vahoaka, fa indrindra moa zany ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ratsy zany raha firenena efa nisafidy ho tandalàna atsika sy nisafidy hanaja ny ataoko hoe soatoavana demokratika. Mbola mitondra faisana hatreto ny demokrasia eto Madagasikara raha ny zava-misy no jerena tao anatin'izay 10 taona nitondran'ny filoha Andry Rajoelina izay. Ho fanoherana izany indrindra no antipijoroan'ny vondron'ny kandida ka nahatonga ny hetsy-bahoaka tao anatin'ny volana maromaro izay. Isan'izany ny famerenana ny Madagasikara amin'ny fanaran-dalàna, ny fampanajana ny tena demokrasia sy ny ananana ny fiandrianam-pirenena. Fa tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana filohan'ny pirenena izay natao teto Madagasikara ny faha-enina ambin'ny folon'ny volana Novambra teo, ho ny filoham-panorona ny antoko ity no sady mpikambana anatin'ny avondry ny kandida ihany koa. Tamin'ity androany ity tsy azo ekena ihany koa arak'izany ny voka-pifidianana izay natao amboletra iny, indrindra manoloana ireo tsy fahatombanana sy ireo osoka samihafa nandritra izay. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ary tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana filohan'ny-pirenena izay notanterahana teto Madagasikara ny faha-enina ambin'ny folo Novambra lasa teo ho ny kandida Marc Ravalomanana, filoham-panorona ny antoko timma no sady mpikambana ao anatin'ny collectif des candidats androany. Tsy azo ekena hatramin'ny farany voka-pifidianana izay navoaka ny CNIS ny ACC noho ny fahatombanany fanomanana sy ny fanantanterahana izany raha ny fanazavana. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany ny fifidianana izay natao teto. Satria tsy nanaraka mihitsy ny lalam-panorenana na ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Ary tsy nanaja izay voalaza
sy ny fanekeny izy ireo raha tsy laza aho afa-tsy ny hoe fanomanana ny fifidianana zay karakarahan'ny seni de efa nilaza mazava tsara ny zareo manampaizana na mpikirakira nisy mpifidianana fa hoe tsy azo anatanterahana mihitsy a fifidianana io nisy mpifidianana voaka io de namoaka taratasy izy ary no siniavona na ny tetotoerany zany any any velany toy zany kio reo le communauté internationale zay natoninay de samy niaiky izy rehetra fa tena tsy araky ny napoizina le izy feno osoka ary tsy fenoa ny fanajana zay farafakeliny indrindra am'izany hoe standard eran-tany zany amin'ny fifidianana mitohy hatrano ny tolona ho fanafanany Madagasikara amin'ny tsy fanaran-dalàna hoy hatrano ny fanazavana isaraka izany ny fametrahana ny cellule de crise sy ny cellule stratégique ao anatin'izany nivory zahay 12 zay candidat zay nanohitra tanteraka an'izy io tamin'ny asabotsy lasa teo de samy nilaza fa hoe mbola irahintsika ary tsy anaiky mihitsy keo tsika hatramin'ny farany nanapa-kevitra ary zay a rehefa natao ny fivoriana fa samy anoaraka zaza atao anatyvenana sy anamafisana ny tolona zay atao ary tsy maintsy ametraka ny cellule de crise misy eto Madagasikara atsangana ihany koa ny cellule stratégique zay jerevana azy ka miantso ny olona rehetra izahay ry mpanao politika tsy anavahana mihitsy fa tonga de miasa miaraka daholo isika rehetra zay ny tiana ambara aminareo ary miandry an'izany voaka malagasy miantso ny vahoaka malagasy rehetra ny herivelona rehetra sy ireo fikambanana maro samihafa araka izany ity filompamorona ny antoko timma ity no sady mpikambana ao anatin'ny collectif des candidats hanatevin-daharana ao anatin'izany fanohizana ny tolom-bahoaka izany ny endrika fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ny fiandriany am-pirenena izay tsy azo ekena hatrany raha ny fanazavana velantsika io vetivety ny makasika an'izay tontolo ny fividianana sy manodidina zay fa potika tanteraka amin'izao fotoana ny fiveloman'ireo mponina anatin'ireo fokontany voakasiky ny tetikasa autoroute na lalabe mikotana ny amin'ny commune talata ny volonondry noho ny fanotofana ny tanimbary araka ny fitarainan'ireo mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao ny tanimbary sy safahana izy ireo mamboly ihany koa izay miatoditra ny ranotany amin'izao fotoana ampahavaratra iatony ny tetikasa izao Daniela Mino Arso. Telo Desambra ny nametrahany Andry Rajoelina ny vato fototra anombohana ny tetikasa autoroute na ny lalambe mikotana mirefy 900 kilometatra izay ampitohy Antananarivo Toamasina ao amin'ny fokontany Ambolo commune Talata Volonondry eritaona ty aoriana tsy mbola nanomboka ary ny antony tanteraka io tetikasa io raha toa ka efa tapitra voatotitra tany izay tsy nisy fifampiresahana akory ny tanimbary ny mponina ao an-toerana voakasika izany ireo mponina Ambomiadana, Anovobe, Antsahamaro sy ny manodidina. Ankilany, miasimba sy totitra ny ranotany tsy kelikely ihany koa amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao, ireo tanimbary sy Satavela, ahafahan'ireo Tatsamvelona ho hiatrany ireo mponina voakasika ny fanotoran-tany. Zay eo amin'le faritry le toerana sy le tanimbary ny tamboly andalovan'izy de hita tena simba tanteraka. Koa angamba tsara ihany ny ampahafantarina anareo tompona andraikitra mahakasika an'izany satria tena mahatsiaro sahirana sady vomafy misy zay ety ambanivohitra. Koa raha sitrako ny fonareo de ambajereo ihany zay fa tena mahatsiaro tena mijaly sady sahirana ka ambara aminareo zay araka le teniko teo satria avy ny orana zao mba mandinika zay ety amin'ny toerana misy anay miketsy voavoaka tsara tototry ny le tambe iny dolidoly ko angamba raha atao hoe tena Andriamanitra araka voaketsa le tambarina isan-karazany mbola mijanojany reny mety ho potiky le rihatany sy ny fotaka tena ho simba daholo misy raha mijojo ny orana zao tazanao zao mamoaka mamelona vahoaka maro anisy zao nefa de zao ny mba hoanina ty ambanivohitra fa tsisy zavatra atao tsy afa-tsy ny mamboly de ty volovary ty mihitsy nefa ny tena mbo tohanaina miandry ny tena fiainana sy ny fahoriana mihitsy io volovary io misy azy efa betsaka mihitsy matapiko ao avaravaratra lolo satria tanimbary mahazaka mahavita any amin'ny 10 sarety any tonga de tsisy raisiny ao lolo ao midididina ambitsolo mahitsy ao zany de alohan'le rangahy mihitsy namono tena
ty tany kely ny somary sipirana taty fotsiny tokony miakatra tamin'io a efa isy roa sarety de rehefa niakatra roa sarety ny tokolo tamin'io a zao izy zao roa taona tamin'ny anaovany tamin'ny autoroute alea le tokolo miakatra amin'io nefany a ny herintaona ihany ny herintaona tokolo fotsiny alefa tena ihany mamonjy desambra de aondrana fa ny aorinany miakatra desambra fa janvier février rehefa tokolo a fatsy miakatra amin'io zao nefa le izy noho ny fisian'ny lalana nandritra ny firy zay a tsy nisy trony le tongolo tsy nisy trony zahatra naniry zany. Hatreto tsy mbola nisy ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana na ny fijerena manokana ireo mponina voakasiky ny fanotoran-tany anaovana autoroute io ny fanazavana. Zavatra mahakasika amin'izy ity aloha de tsy de mazava aminay mihitsy fa ohatrany hoe isy onitra raha le teo nefa tramo zao tsisy ninina ohatrany torava maina fotsiny fahasoban-javatra fotsiny no betsaka zao ary tena mampalahelo de mampalahelo mihitsy le fahasarota taona efa enjana moa ny haniko hohanina koa ty tambary kely zay mbo volena voatototra sady tena tsy voatototra moa de voan'ny atsanga mitototry ny rano am'le bizy tsisy lalan-drano mivoaka tsy mbo mihitsy am'le kely mbo tsy voatototra zany zay ny zavatra tena mampalahelo anay aty amin'ny Tatsaha ty miakatra lava makeny amin'ny commune eny fa atao tongeny de ohatrany voamendray ara ny tena lany vola mikarakarany karakaraina ny taratasina tany titre zao hoe miaka midiny hoe tsy mahavita raha mbaraky nefa voatototra ny tany mbola lany vola makany manjaka ny riny mijery mikarakara le taratasy tany vita le taratasy tany tsy hita izy eo ianao nefa tambary kely zany no nananao efa lany efa hoamanetsiny ianao miaka tsy midiny makany manjaka ny riny satria mbo maimba hoe sotranay mbo misy kely mbo omeny le mpanototra nefa tsy mandraky tiany androany. Hatreto zany aloha mbola tsisy fandraisana hoe nataon'ny fanjakana tamin'io zany fa tonga de atao fotsiny zany le lalana de zay zany ny projet teo de vahoaka moa zany niezaka nanohatra ihany fa tsy natohatra tamin'ny voalohany tsisy fifampiresahana fa tonga de nitotofana fotsiny Tsehivana ny 1 Desambra 2020 no nanambarana fa tomboka ny taona 2020 no autoroute voalohany eto Madagasikara. Ny fahatelo ny volana Desambra 2020 izany hoe efa hifarana ny taona 2020 vao notanterana teny talata volonondry ny fametrahana ny vato fototry ny autoroute na ny lalambe Mikodana mampitohy an'Antananarivo Toamasina izay mirefy 900 km raha toka iray volana talohan'izay ny fahatelo ny volana Novambra 2020 no natao ny fanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa niaraka tamin'ny orinasa Egyptiana Samkret izay anatanteraka ny asa fanamboarana. Fametrahana vato fototra nentina ilazana fa tanteraka ny fampanantenana napetraka. Lalana mirefy 20 km ihany koa ankilany no voalaza fa ho vitana alohan'ity faran'ny taona 2020 ity ary aritra efa taona eo ny fanamboarana ny lalana mirefy 900 km saingy tsy mbola misy tokotaniny izany hatramin'ny androany. Nankaiza ny vola voalaza fampiasaina amin'ny fanamboarana io lalambe Mikodana io, vola izay mitetina 57 tapitrisa $. Voalaza ihany koa anefa fa hiakatra hatrany amin'ny 420 tapitrisa $, izany raha miampietra. Raha ny zava-misy efa voalota amin'ity taona ity ny 50 tapitrisa $, na manodidina 520 miliara ariary na 1125 miliara FMG tamin'ny fanamboarana. Izany hoe ireto fanotofana ny fambolena sy bizikely ireto no sandan'io 50 tapitrisa $, efa nivoaka io. Tsehivana ihany koa fa tamin'ity taona 2020 ity no niakatra 700 miliara ariary na 3535 miliara FMG ny appel d'offre restreint international na karazana marché de gré à gré amin'ny fomba kolaka nataon'ny mpitondra fanjakana. Antony no safidianana ireo orinasa afaka nisitraka izany. Izany hoe appel d'offre restreint international ny tetina 4,7 tapitrisa ariary izany teo anelanela ny taona 2020. Fantaniana mipetraka dia ny hoe inona no tsy hanambari-panjakana hafa nandaniana ity 700 miliara nakana 520 miliara izay efa fantatra fa nalefa tamin'ny autoroute io. Fanazavana izay tokony omena ho fantatry ny vahoaka malagasy satria volan'ny vahoaka malagasy no ampiasaina amin'izany.
Ankoatra ny tetikasa autoroute miantona saika tsy ahitany toyny ihany koa hatramin'ny androany lo tetikasa goavana. Izay nampanantenay ny Andry Rajoelina 5 taona lasa izay, isan'izany ny tetikasa teleferika, ny tanamasoandro ny flyover sy ny maro hafa fampanantenana, izay nentina nanaovana fampelezan-kevitra hanababona ny fomba hoaka fotsiny ihany. Ony faneho-kevitra ireo mpanao politika, sendra ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity Daniela Minoaso. Maro ny fampanantenana nomeny Rajoelina ny vahoaka malagasy tao anatin'izay 5 taona lasa nitondrany ny firenena izay, saingy tsy nisy tanteraka izany hatramin'ny androany. Ankoatra ireo tetikasa goavana toy ny flyover, ny tanamasoandro, ny vroty sy ny maro hafa voalaza fa irosona ny fanamboarana azy, ohatra akaiky amin'izay fampanantenana tsy tanteraka izay, ho ity mpanao politika nanaovana fanadihadiana ity ny mikasika ny fanamboaran-dalana izay mampitaraina ireo mpampiasa lalana matetika, na ho an'ny eto Antananarivo izany na ny any amin'ny faritra. Ny tetikasa ihany fa raha ijery zao tsy hitenitsika fa tsy ny resaka momba ny lalana. Raha mandeha fotsiny miala eo androzy zato anao mandeha mankany fahasankarana dia azo anetsahana ao amin'ny lalana zay alohan'ny atongavana eny amin'ny mivoaka amin'ny fahasankarana, alohan'ny atongavana eny Akadimbahoaka. Ireo lalana rehetrarehetra zay nanaovana mikimaky na tartalakiremma tamin'ny mialohan'ny fifidianana, nitsahatra daholo izy zao hoe ny RN2 zao a, dia ny apahany mandeha, ny apahany mitsahatra, ny apahany potika, dia ny teo ihany teo. Ho vita tao anatin'ity 5 taona manaraka ity indray ve izany ny fanatanterana ireo tetikasa goavana na mpanantenana 5 taona lasa ireo raha tsy tanteraka tamin'izany fotoana, ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Ny flyover moa andrasany zao mba hialana amin'ny embouteillage asa atao anatin'ny 5 taona ve no hita zay. Ny autoroute makany Toamasina, ny pose de première pierre no vita tambarin'olona mampikakakaka ny olona, tsisy ninina mandeha amin'ity 5 taona ity ve zany no vita raha ohatra ka izay no hiatrehana azy a. Eo ihany koa ny makasika ny social mahoaka, ny vary any anaty vilanin'ny olona zay azadino fa ny stock tampon lafo indrindra zao amin'ny vidim-bary a, inona nafarana an'izany raha lafo noho ny vary gasy ny stock tampon a, zany rehetrarehetra zany mila jerena satria mijaly ny vahoaka. Eo ihany koa ny makasika ny fanaovana an'ireo fampanantenana maro samihafa zay tsy mbola vita, dikan'izany raha tao anatin'ny 5 taona zany tsy vita, ity 5 taona raha ohatra ka ilamin'ity 5 taona vaovao ty a, dia mbola mitan'izany a. Manoloan'izany mipetraka hatrany ny fanontaniana ho ity mpanao politika nanaovana fanadihadiana ity hoe iandry 5 taona manaraka hafa ihany koa ve ny fanatanterana ireo fampanantenana vaovao natao nandritra ny fampelezan-kevitra teo iny. Ny mandany Rajoelina izay tsy hivana fa hifarana amin'ity 5 taona manaraka ity, sa hanova sy hikitika lalam-panorenana ka hangataka mandat 5 taona hafa manaraka. Lafombavao hafa vetivety ny filohan'ny FLM ny fiangonana Luteriana Malagasy, ampitandrina Denis Rakotozafa indray no hitantana ny FFKM manomboka ny taona ho avy, araka mifantatra nandritra ny fivorian'ny komity foibe. Tany Fianarantsoa herinandro lasa teo ny 2 Janoary 2024. Eny amin'ny FJKM Analakely araka izany no hanaovana ny famindram-pitantanana eo aminy sy mpitandrina Irakoamby Andriamasoa, filohan'ny FJKM izay nitarika ny FFKM nandritra izay fotoam-piasana izay. Ny fionana tany Fianarantsoa izay namariparita mpikambana ihany koa ny fanamby ho an'ny taona vaovao. Ny fanatsarana ny fiainana anatin'ny FFKM, ny fitantanana ny fododrafitrasa sy ny lafiny arabola sy ireo lafiny zavatra maro mahakasika izay FFKM izay. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia vola 100 tapitrisa $, isan-taona ny tokony ho raisin'i Madagasikara ho fanonerana ara-tontolo iainana amin'izao fotoana izao, saingy tsy mbola nandray izany ihany koa sika ankehitriny. Antony tsy misy ny finiavana nova sy hiaro ny tontolo iainana sy manodidina azy avy amin'ny fanjakana. Saingy ireo mpanao politika ihany koa no ambadiky ny trafika rehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay tamin'ity androan'ity. Ny alarany Efson.
Mieboebotrany ny fanjakana malagasy fa nahazo fanasana mandray anjara isan'ny taona amin'ny fivoriana iraisam-pirenena miady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro na ny COP. Fivoriana izay entina andaniana ny volam-panjakana ihany. Antony tsy misy finiavana te hanova ny zava-misy eto amin'ny firenena avy amin'ny mpitondra. Misy ny vola atao hoe compensation internationale izay sia tokony hositrahany Madagasikara isan'ny taona avy amin'ireo firenena lehibe tena manimba ny tontolo iainana. Saingy tsy mbola nisitraka izany isika hatramin'izao noho ireo antony ireo. Izay ny lafiny anankiray mahakasika ny Dubai moa zany dia araka ny voalaza teo iny isa-taontsika mamomba an'io changement climatique io ary raha ny tena marina misy compensation internationale tokony sitrahan'ny Madagasikara izay mitetina $100 millions isa-taona. $100 millions isa-taona. Fa tsy azontsika ilay izy na dia azo atao hoe droit mandrakity ny androany. Tsy adala ny mpamatsibolana dia tsy maintsy manome an'izay ary izy satria miandry ezaka avy eto amintsika izy zany. Resaka hoe engagement politique sy ny sisa fa tsy zany ny zava-misy eto amintsika fa simba le tontolo iainana ny mpiaro azy enjehana sy ny sisa izany olona amin'ny vola aminao amin'izany zay ary te aprisika azo mena misy olo le vola raha tsy misy haitondra mazava mahakasika ny tontolo iainana eto Madagasikara. Zay anivon'ny firaisamonim-pirenena dia anisany mitako be da be amin'ny fitarapitragany asony rotony ary fenitrio ministera ny environnement io fa ray isan-jato latsaky ny ray isan-jato zany zao karazana engagement politique tokony ataony ny fitondram-panjakana zany zavatra zany. Manampitrotraka izany ihany koa ny hoe maro amin'ireo mpanao politika no ambadika ireo karazana trafika misy eto amin'ny firenena. Hoy ny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Mahakasika an'ilay trafika be da be izay nirongatra tato ato da tsy vao zao fa nirongatra be izy tato ato. Saika ohatran'ny hoe rehefa tena alalinina le izy dia ohatran'ny mpanao politika ny ao ambadika ao. Na olom-botendry io na olom-bofidy. Leo mpangalatra koa indraindray rehefa mihitsika any ambadika any izy dia miantso an'ireny olon'ireny. Dia any foana mihitsika zany ny tantara rehetrarehetra ary tsisy fanomezantsika fa tokony samy manao ny asany fotsiny zany ny bianco manao ny PAC manao sy ny sisa ny fitsarana fa eo amin'ilay fitsarana foana ny problemantsika mandrakity ny androany. Samy mahafantara moa tsika fa ny fitsarana moa ny tena be kolokolo eto Madagasikara atao anatin'ny 2020 taona zay ankoatran'ny force de l'ordre sy ny fananantany zany fa mila miara misalaha zany tsika mba hisy rariny ho an'le mpiarony zon'olombelona sy mpiarony tontolo iainana zany eto Madagasikara mba hita maso fiarovana ny zavaboary sy ny tontolo iainana dia mety mampandrotsy an'ity firenena ity tokony tonga saina amin'izany ny mpitondrantsika. Tsy tokony hianona fotsiny amin'ny fitakinany zony amin'ireo fanampiana iraisam-pirenena i Madagasikara mandritra ny COP nefa nisy tompona andraikitra tsy hisy mandray ny andraikiny amin'ny fiahiana ny tontolo iainana amin'ny fiarovana ny zon'olombelona izay miezaka mafy ny anao izay tratrany hialana amin'izao tandrevaka izao. Izay ihany koa no entsika amin'ny sendra vetivety ao anaty doka fohy mahakasika an'ireo mpampaneny lakolosy izay misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny olana mianjady amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana io ihany koa ny vaovao mahakasika ny sandam-bolona malagasy ny ariary ary farany mahakasika ny fiakarana ny vidiny siramamy ampahany amin'ny vaovao misongadina sy fanadiadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandra-pitafa vetivety ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Passez un super Noël avec la super app Mvool. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvool pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvool sur Play Store ou Apple Store.
Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Teteo ny andohan'ny Cotibera sy ny Cotilé izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Gotibera sy Cotilé ankafisy le fahaiza-manao tsy manan-tsahala. enina ny arabatra ny tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity iverenantsika vetivety ny apejo ny tontolo iainana tsy misy ny fepetra raisy ny fanjakana amin'ny fiarovana ireo mpampaneny lakolosy miaro ireo fatrarovana eto Madagasikara ankehitriny miainana tebiteby hatramin'ny fandrahonana ho faty hatrany arak'izany izy ireo ao anatin'izay fanatanterahana ny asa izay etsy ankilany tsy mbola misy ihany koa ny fandiniana sy ny fandaniany ilay lalàna miaro amin'ny sotona lakolosy eto Madagasikara ankehitriny ny lahy la 900. Tao anatin'ny taona maro nifanesy nisy fisamborana sy hianiana tao anatin'ny nisy atahotra atrany ireo mpisintona lakolosy miaro ireo faritra arovana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Misy atrany hiany fandrahonana raha ny fanazavana ary hiamy faratra amin'ny nisy fifofona ny an'izy ireo mihitsy izany herany fitarenana. Tranga izay hiatsy andraisan'ny nisy fitondrana fepetra atreto. Zavatra niainako tamin'ity taona ity tsy mbola niainako hatramin'izay olona mihitsy. Voalohany tamin'ny fafito ambin'ny folo ny volana febroary teo nidoran'olona ny trano ipetrahako any amin'ny commune rurale Mora-Ranogary izay ao amin'ny trano ny matory amin'ny fotoana naprehitra ny trano andro amin'ny roso sasany maraina. Dia rehefa nijerena ilay izy herinandro milohany io nisy hazo tratra navoaka an'ireo le mpitrandrankala antsokosoko zany le trafiquant. Dia izaho nampangainy zareo fa nanao fitoriana nitoloka le fatratrarana avy tamiko zany ny fiheverany zareo azy natratrarana le hazo tratra teo an-tanàna. Herinandro katroka misy tao aorianan'izay le fatratraran'le hazo zay mirehitra ny tranoko amin'ny sasany maraina nefa za matory ao amin'le trano. Efa tena amona mihitsy zany nitanjona izy fa. Dia tamin'ny volana août teo nisy trafikana hazo anjatony
azo bois ordinaire sy bois précieux tratra ihany koa dia maha conseil communal zay zany président ny commission misahana ny environnement anivon'ny conseil communal any aminay dia nisy olona tonga taty aminay nitaraina dia rehefa nitonga nitaraina taminay le olona dia tratra tokoa voaprofa ny misy hazo anjatonjato fa tsy mbampolony avy any anaty ala ny tratra dia rehefa nandeha moa ny dingana sy ny sisa ny AVG teo ny ministera teo dia niakatra fitsarana le raharaha fa nandritra ny fotoana miakaran'le raharaha teny fitsarana teny amiko anareo fa menasy tsy menasy no mahazo hatramina menasy de mort hatramin'ny trano mipetrahako le mbola tsy may hoe mbola hodorany ihany koa dia hatramin'ny zanakay mandeha hitazany zareo dia anaovan'ny zareo resaka menace harcèlement voie de fait diffamation zany zavatra zany niainako nandritra n'le fotoana trangavy aty zao izay mpitoro indray no voasazy ary malaky mampigadranay lanceur d'alerte zany kanefa ireo manimba ala tsy voakitika mihitsy ary magaga fa ireo menace de mort zay nametrako fitoriana zany tsy misy tohiny jusqu'à zao ka draina amin'ny zavatra tsisy antony zany tsisy proof ireo ecogardenay any voibola sy ireo communauté locale mbola eo koa ilay affairany le sabotry zay manimba ny ala ny voibola zao izy tena libre izy sady malalaka be izy manao charbon sady trafic de bois anaty ala zao tsika miresaka zao voatsela teo tamin'ny mois de septembre natratra olona anankiroa zahay nefa reo olona roa reo indray zany no mitory anay zao efa eny amin'ny parlementaire ny lalàna mivisy any mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisitona laklosy saingy tsy mbola niroso tamin'ny fanjanena sy nisy fankatoavana izany sy any teo anivon'ny parlementaire raha ny fanazavana hatrany tranga izay anairana ireo tompona ndraikitra raha nisy fanazavana ireo firaisamon'ny pirenena tsy hoe ho anazy rery akory ny tombontsoa any lalàna fa hoan'izay mpisitona laklosy mpiaro-ny zon'olombelona rehetra ngamba voalohany aloha raha misy le lalàna dia mireconnaître io lalàna io any fisin'ny mpiaro ny zon'olombelona sy mpisitona laklosy eto Madagasikara zay mantsy dia efa anisany olana anankiray atao amintsika hoe ny fanjakana tsy te ireconnaître zany ny fisin'le izy hoe anatin'ny lalàna misy any hoe des dénonciateurs des cas de corruption anatin'ny lalàna momba ny ady amin'ny kolokolo 2016-020 kanefany io tsy ampy io anamarika hoe ekena eto Madagasikara ny fisin'ny défenseur des droits humains sy ny lanceur d'alerte ary mbola adevitra be io hoe mpisitona laklosy lasa raisina indray le izy hoe olona manakorontana zay aloha ny voalohany indrindra zany ny tena hoe mahazava-dehibe an'izay lalàna zay ny faharoa io lalàna io akoatrany hoe araka ny tenen'ny monsieur Rivina lateo hoe crime sy infraction zany zay zavatra ataon'le olo zay le formana intimidation sy harcèlement sy ny isan-karazany zay kanefa io lalàna io mametraka kosany karazana ohatrany hoe mécanisme afaka manampy sy miaro an'le mpiaro ny zon'olombelona tsy anina fotsiny amin'izao fa ny firaisamon'ny pirenena miady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny tatitra fa anao nisy hafanairana rehetra andraisany nisy hafanjakana andraikitra manoloana nisy atoedra raha misy eto amin'ny firenena fa isan'ireo singa manimba tanteraka ny tontolo iainana ny doro-tanety sy ny fanaovana arina fandrehitra amin'izao fotoana izao ho fiarovana sy ho fanatsarana ny hoavin'ny taranaka any aoriana ilaina hoy ny fanazavana ireo mpisehatra samihafa indrindra ny miaro sy ny mikojakoja izany indrindra ny miady amin'ny tiviala sy ny doro-tanety ny fahasimbana tontolo iainana dia vokatra ireo fahasimbana maro samihafa izay ataontsika olombelona anisan'izany ny doro-tanety izay mateti-pitranga aty amin'ny faritra andrefa amin'ny faritra Vakinankaratra atao anatin'ny distrika Mandoto eo ihany koa ny fanapahana ny azo izay tsy manara-dalàna sy tsy araka ny tokony ho izy ho an'ny filantsika olombelona toy ny fanaovana arina fandrehitra na ny zarbo efa maro ireo ezaka natao amin'ny fitalavam-paritra ny tontolo iainana aty atoerana amin'ny fiarovana amin'ny fahasimbany tontolo iainana indrindra fa ny ady atao amin'ny fanafoanana ny doro-tanety eo ihany koa ny fizarana zanakazo sy ny fambolekazo
ary mifanoloana ireo hazo izay nitapahana. Marina fa hoe maniry eo amin'ny taninao le hazo fa ny vokatry ny felan'iny hazo iny teo tsy anao rery no mijinja ny vokany. Rehefa ny kaony rika ohatra ilay tany dia tena ensablé tototry ny atsangany ery ambany ery hatramin'ny olona izay tsy tompon'le tanina nyrin'ny hazo arany mijinja ny vokany. Noho izany dia mila mamboly foana tsika. Hatramin'izay ngamba mety hoe tsy dia tena nieritreretana loatra ilay fanoloana ny hazo ny tapahana dia mety izao mahazo antsika fa manomboka izao fotoana izao amerenantsika ny ala rehetra izay tapaka ny hazo tapaka. Ekena fa ny filana amin'ny resaka hazo dia be dia be fa isika taranaka ankehitriny kosa no tsy maintsy mamerina ny hazo tapaka mba holovain'ireo zanaka manjafitsika any afara. Tsy misy afa-tsy mifamboleka-kazo irery ihany no ahafahana manarina tanteraka ny fahasimbana eo amin'ny lafiny tontolo iainana. Hoy hatrany ny taleparitra amin'sahana ny tontolo iainana eto Vakinankaratra. Manoloana izany dia isa fizarana zanakazo maimaimpoana manomboka 15 ny volana Desambra 2024 sy 2020 izao ho an'ireo olon-tsotrana fikambanana izay tonga mangataka zanakazo eto amin'ny traite Vakinankaratra. Dia jerevany efa ny amin'ny maitso Vakinankaratra. Izany hoe efa nisy ezaka be nataontsika vahoaka rehetrarehetra amin'ny fanamaintsona ny fatra Vakinankaratra misy atsika dia mbola ho tohizantsika foana izany rehetrarehetra izany. Izany akory tsy midika hoe tena siokontsika efa tafavoaky ny alaka tena hoe efa maitso tsia mbola betsaka ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tsy maintsy atao eto Vakinankaratra raha tsy resaka fotsiny ny ady amin'ny dorotanety amin'ny fatra andrefany fa na izany arany efa mba misy kosa ny ezaka izay vitantsika tohizantsika foana hatrany ny ezaka tongava maka zanakazo fa misy zao zanakazo misokatra ny varavaran'ny draide maka ny fangatahantsika tsirairay avy rehefa aveo ianareo atsoina tena mba miangava izay ny fiaraha-miasa avy aminareo fiangonana tsy hakanavana ka satria ianareo ny tena mahavory vahoaka be dia be isaky ny alahady dia mba iangaviana re tompoko mba plaza ianareo ampafantatra sy anaparitaka fa misy zanakazo zaraina maimaimpoana aty amin'ny traite Vakinankaratra. Araka izany dia mazava fa fambolekazo no vahaolana amin'ny fiarovana amin'ny fahasimbany tontolo iainana eto amintsika izay lova ho an'ny taranaka varamandimby. Pejin'ny toe-karena no hanohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mitsahatra mitotongana ny sandam-bola malagasy tao anatiny izay enim-bolana farany ny taona 320 izay efa nanika ny 5,000 ariary ny €1 amin'izao fotoana. Izany hoe 3,704 ariary izany tamin'ity androany fa efatra ny volana Desambra ity. Amin'ny fitotongany entana izay afara amin'ny Madagasikara hatrany no anton'izay hoy ny mpahay toe-karena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Tafiditra anatin'ny vanim-potoanan'ny fetin'ny volana Desambra tahaka izao, miroso amin'ny fanafahana ireo karazana entana sy kojakoja iomanana amin'izany araka izany ny rehetra, mitombo amin'ny fandaniana, mitombo ihany koa ny vola mivoaka eto Madagasikara, miendanja manaraka izany ihany koa ny ariary. Raha ny embolana farany, tsy nitsahatra amin'ny verilanja ny ariary manomboka tamin'ny volana Jona hatramin'ny androany. 3,704 ariary ny iray amin'ny euro androany 4 Novambra, raha toa ka manodidina ny 704 ariary ny iray amin'ny euro nandritra ny 3 volana farany izay. Ny enina vola miditra eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena manoloana izany. Antotonga izy satria hatramin'izay zany zao natsara ny sandam-bolany dia ohatra hoe ny exportation na lavanille ny exportation an'ireo vokatra maro samihafa. Tsara ny manamarika zany fa ny sandan'ny vola anatin'ny firenena anankiray dia miankina fidiran'ny vola vahiny ao amin'ny firenena io. Tsy latsa-danjan'io izany Madagasikara dia mitovy tanteraka amin'izany zany ny ariary dia tsy inona fa ny fidiran'ny vola vahiny maketo Madagasikara. Rehefa mitombo ny vola vahiny tonga eto Madagasikara dia mitombo ny valeran'ny ariary, mitombo lanja zany ny ariary. Ary rehefa miena ny vola vahiny miditra eto dia miendanja arak'izay koa zany ny ariary. Inona moa zavatra hidiran'ny vola vahiny? Zavatra anankitelo ny fidiran'ny vola vahiny eto Madagasikara. Ny anankiray voalohany amin'ireny dia fahatongavan'ny touriste. Ny touriste zany rehefa tonga ny olona dia mitondra vola vahiny izy avy any dépenseny laniny eto Madagasikara. Ny zavatra anankiray faharoa dia ny fivarotana varotra ivelany Madagasikara, izany hoe ny exportation. Rehefa miroborobo be ny exportation dia miditra ny vola vahiny dia mitombo zany ny valeran'ny ariary. Antony fienany danja ny vola ny ariary ihany koa ny fienan'ny famindrana vola na transfert eto Madagasikara na ny fanazavana hatrany. Dia ny transfert zany ny ratsy.
ny maharatsy anazy dia hoe méthode de décaissement misy hoe ohatra hoe misy vola be lehibe tokony nampidirina zany ohatra ny fanampian'ny banque mondiale ny fanampiana avy any amin'ny FMI fanampiana avy any amin'ireo projet maro samihafa fa le taux de décaissement zany ambany be io zany a dia tafiditra ao anatin'io a ny vola alefan'ny fianakavian'ny malagasy any andafy izay alefa makaty Madagasikara fa tafiditra ao anatin'io koa ny transfert ao anatin'ny vola alefan'ny PTF zany hoe ny vola zany izay alefan'ny ohatra hoe amin'ny omen'ny banque mondiale na ampindramina zany ny vola alefan'ireo mpamatsy vola isan-karazany ireo rehetrarehetra ireo mitambatra no mitambatra zany no manome ny totaly ny vola vahiny miditra eto Madagasikara. Raha nitatitra eo nivy ny banky foiben'ny Madagasikara hatrany hatramina ny boan'ny volana Desambra no tafiakatra 704 ariary ny iray amin'ny euro raha toka ny volana Jona 13 no nahitana izany fiakarana izany farany ho amin'ny androany manodidina ny 704 ariary ny iray dolara. Fa nahitana fiakarany hatramin'ny 700 ariary ny vidiny 1 kilao amin'ny siramamy na ny vita eto an-toerana izany na ny nafarana ihany koa raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androan'ity tao anatin'ny 2 herinandro no tena nahitana ny fiakaram-bidy ary tafiakatra 500 sy 5,000 ariary ny kilao amin'izao fotoana izao. Isan'ny sarotra hita ihany koa ny siramamy mena avy eto an-toerana raha ny fanadihadiana natao tamina tsena maro tamin'ity androan'ity fity nokoloa. 705 ariary ny iray kilao amin'ny siramamy raha ny hita teny an-tsena 704 ariary izany teo aloha nanomboka tamin'ny tapany volana novambra lasiny no nahitana io fiakarana io ambony raha ny fanazavan'ireo mpivarotra manodidina ny 700 ariary araka izany ny fiankarana tao anatin'izay 2 herinandro izay na ho an'ireo siramamy mena izay vokatra eto an-toerana izany na ireo siramamy fotsy izay afarana avy any Brésil. 505 tompoko siramamy niakatra be mihitsy. 907. Dia niakatra 505. Siramamy mena zao tsy dia nisy. Tao aloha teo izy tsy dia nisy fa zao izy vao misy. Taoriana zay izy niakatra. Siramamy mena zao nivarotanay 507. Nelanela zany arizato fotsiny ny fotsy. Tamin'ity taon'ity izy niakatra. Manoloana izay fiakaram-bidy izay maro amin'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadihadiana no nisafidiny tsy hivarotra siramamy intsony. Mahery ny 5,4 sy 4 ariary ny iray gony 50 kilao hoy hatrany ireo mpivarotra. Lafo loatra ilay sady ilay izy tsy ampilanja tsy ampy kely ny valilanja ilay siramamy zany dia izay no nanapahana hevitra hoe va siramamy ampiasaina ihany sisa mividiana any amin'ny zareo any fa nanapa-kevitra mihitsy tsy varotra atsinjara. Ny vidin'ny angalana azy zao amin'izao vao nalehako tany Andrabanky tany dia 7,3 sy 3 alina sy 3 hetsy mavokely zany. Dia fotsy 5 alina sy 2 hetsy fa mavokely zao varotanay farany teto 5,000. Dia kely be sisa tombohatra azonay amin'izany dia nanapa-kevitra hoe tsy akatsolo aloha ampiasaina ihany nalay. Ny ino tianarany namaky zao namidinay teto hatramin'izay fa le avy any ivelany hoe tsy vatra fa lafo be loatra. Raha ny fananjavan'ny Pai Toekareny miaina ny siramamy vokarin'ireo firenena mpamokatra toy ny Inde sy Brésil miakatra araka izany ny vidiny eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena izay misy akony amin'ny vidin'izany eto Madagasikara. Ankoatra izany ny politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara izay tsy mamevana ny famokarana anatiny. Fa le fiakaran'ilay pétrole ihany koa misy impact tany amin'ny famokarana siramamy satria niakatra ny vidin'ny pétrole izay matière première mampidina ambilina amokarana siramamy. Teo zany raha fitinina zany antony anankiroa zany mahatonga le fiakaran'ny siramamy. Le izy tsy voatery hoe atao amintsika ihany fa tena sur le marché international mihitsy miakatra ny vidin'ny siramamy, coût de matière sy diminution de production zany zay anankiroa zay zany tena antony. Eo amin'ny sehatra anatiny dia nanao le resaka prix de référence amin'ny fanjakana izay tsy dia mireflete loatra ny tena zava-misy satria le politika resan'ilay fanjakana zany azo lasaina hoe cercle vicieux ihany satria ny tena antony mahatonga le fiakarana zany tokony ho jerena fa tsy hoe ferana ny vidiny mba ho zakan'ny olona. Zay zany tokony bien précisé zay satria zany ny fanjakana mieritreritra hoe misy manao abus quelque part nefa tsy dia any loatra fa le vidiny sur la chaîne internationale ny fahefa ny vidin'ny olona
ny volantsika milatsaka zany rehetrarehetra zany aliny tokony hojery tokony za zany mametraka foana hatramin'izay hoe tokony hiala an'lay politique d'interventionnisme zany ny fanjakana amin'ny tsena na anatiny na ivelany. Faritra miisa 10 eto Madagasikara no mpamokatra ny siramamy ny any Ambilobe, Nosbe, Brickaville, Namaki ary Morondava. Manodidina ny 3 hetsy taona isan'ny taona ny filana amin'ny siramamy eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ny iray ampanotelon'izany filana izany no vokatra eto Madagasikara, antony tsy maintsy irosona amin'ny fanafarana any ivelany. Manano saratra ihany koa ny fanjifana ireo siramamy mena vokatra eto an-toerany noho ity farany tsy misy mandavan-taona. Fanamela takaitra sady ny rotsakora natao Ambatondrazaka ny farany herinandro teo. Isan'izany ny faravana trano miisa 4 ary fiara miisa 2 izay lasan'ny rano avokoa. Ny tsy fampiny fikarakarana ireo tatitra fivoahan'ny rano ny voalaza ny mponina tany an-toerana ho anton'izay. Lalao Rakoto. Namela takaitra goava natao Ambatondrazaka ny rotsakorana Benijojo ny faran'ny herinandro teo. Tsy nisy ny ainana fohy. Na izany, antapitrisany maro ny teti-bidin'ny fahasimbana teo amin'ireo trano foninana miisa 4 rava ary tsy nisy noraisina ny entana rehetra. Fiara Sprinter ihany koa no lasan'ny rano teny avaratra Ambandrika ary ny rano be ny andro na teo ampovoan'ny tanàna no nahafantarany ny rehetra azy. Nisy fiantraikany tamin'ny fiainam-bahoaka ny tsy fikarakarany commune ny lakan-drano tokony fivoahan'ny rano raha ny fitarainana voaray. Andrarabary mipetraka fa tokony tamin'ny 5 na amin'ny 4 teo dia rava le trano. Dia salan'le voalavo tsy manampy lofana le olona eto zao. Ka mba mitaraina amin'ny fitondram-panjakana mahefa. Amin'ny fitondrana voina tsy ara-dalàna mihitsy ny ataon'ny commune indray satria ty lalan-drano ato ty ambolen'olona vary. Dia tsy afaka mandeha ny rano fa mitady lalana izy dia mahazo an'ity arabe ty. Dia ao arabe zany tsy entsina koa ry ary andrefandrefana ry. Dia tsy afaka mivoaka izy dia mamaky amin'le tokony vakiny amin'irety dia zany na tonga ny loza. Responsable amin'ity commune Ambatondrazaka reny votra satria anjaranjareo manao assainissement le tanàna tsy vitany fa dia mizesta amin'ny lalana io foana zareo ka tsy mba tsy rariny mihitsy zany ataon'ny commune zany. Tao Ambandrika, Sprinter iray ihany koa no niraofin'ny rika ny aliny voalohan'ny volana Desambra iny ka androany vao tafiakatra izany. Potika hatrany amin'ny 520 isan-jato io fiara io. Raha ny fanazavana, mbola lavitra n'Ambatondrazaka ny fandrosoana raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Lafomba vao hafa zava-dehibe amin'ny fametrahana fampandrosoana ny fanabeazana ara-toetsaina ny mponina amin'izao fotoana izao. Miteraka fandraisana andraikitra avy amin'ny isam-batan'olona izany ka mihena tsy kelikely ihany koa ny fanolian'ireo maro anisa eny anivon'ny fiarahamonina Gaetan Andriatsilavo. Sarotra ny ametrahana fampandrosoana miainga eny fotony eto Madagasikara raha mbola manjaka ny fanoliana ireo maro anisa. Fanoliana ny maro anisa izay miainga amin'ny fanararaotana ny fahantrana sy ny tsy fahaizany ny ankamaroan'izy ireo. Raha tiana ny ampandroso, zava-dehibe ny fanabeazana indrindra ny toetsaina. Ho an'ny eto Ampefiloha Ambodidrano no terenankolaka izay fanabeazana ny toetsain'imponina izay ka natsangana ny dinam-pokotany. Ka ny fanabeazana ara-toetsaina aloha zany ny tena zava-dehibe indrindra satria na inona ataontsika mpitondra na mpitarika na anivon'ny firenena, na anivon'ny commune, na anivon'ny fokotany raha vao le toetsaina mihitsy no miiba ao anatin'ny fandrosoana dia mazava ho azy fa herim-po verimaina foana ny ezaka izay atao. Ohatra anankiray zao raha ho an'ny fokotany Ambodidrano Ampefiloha dia nametraka ny atao hoe dina-piarahamonina isaky ny secteur. Io dina-piarahamonina io natao indrindra ifampifehezana. Ohatra anankiray ny resaka hoe fitenenan-dratsy eny Akalamanjana na ny filokana Morondalana na ady amin'ny alina na amin'ny etoandro fampanenoana zava-maneno aoriana ny amin'ny varola alina ka tsy nazahona lalana. Ny fanariana mafako eny amin'ny toerana rehetra izay mety aminao eny efa misy fepetra momba an'izany rehetrarehetra zany izay raisiny eto anivon'ny fokotany. Toy izay koa ny fanajana ny fananana imbonana izay azahoana dina mavesabesatra moa zany raha misy na ankizy na olon-dehibe tratra manimba na mangalatra ireny fananana imbonana ireny dia anisan'ny tena hiara-midina mavesabesatra eto anivon'ny fokotany Ambodidrano Ampefiloha. Ireny rehetrarehetra ireny zany no hoe anosehana an'le olona mba hiditra ao anatin'ny sehatra hoe ara-dalàna ara-toetsaina tia mandroso tia ihany koa
ilay fiarahamonina sy mifanajany satria zay rehetra atao ane dia ho an'ny taranaka avokoa na ny fitondratena na ny fomba fiteny na ny fotodrafitrasa dia olovan'ny taranaka faramandimby avokoa zany reny. Ohatra amin'ny dinana napetraka iray alina ariary izay miteny ratsy Ankalamanjana, 5 alina ariary izay tratra mangalatra vatona pave iray. Tsy aivina hatrany, tsy misitraka rano fisotro madio, ny 3,5 ny olon-dehibe araka ny vokatry ny fanadihadinana natao, ny ainga tamin'ny antotanisa azo nandritra ny fanisana kapopen'ny ponina sy ny toeram-ponena nandeha ny fahatelo ny taona 2024. Tsy misitraka fidiovana sy fanadiovana ny 3,75 ary tsy misitraka herinaratra ny 2,70. Ankoatry ny olon-dehibe, hita ihany koa fa tsy misitraka rano fisotro madio ny 2,1 ny ireo ankizy ary voakasika manokana amin'izany ireo fianakaviana mahanitra any ambanivohitra ary indrindra ny tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ray aman-drenin'izy ireo. Manerana ny nosy, tsy misitraka fidiovana sy fanadiovana ny 7,75 ny ankizy ka ny 7,7 amin'ireo manao maloto Ankalamanjana. Ho an'ny eto Ampefilo Ambodirano manokana, resy lahatra ampiasa trano fidiovana sy fanadiovana ny ponina, saingy ny toerana no tsy ampy. Ponina vonona ny anatanteraka an'le WC fa ny tena olana eo amin'le tany. Ny foky tany Ambodirano Ampefilo mantsy dia lavalava izy io, lavalava kely amin'ny mahafefilo dia miorina eny amin'ny sisitsisy ny lalana eny daholo zany raha izay ny hoe hoarina amina tanàna le izy. Dia le toerana ho asiana azy mihitsy no manahirana amin'ny ponina zany. Izay nampatonga azy hoe nanano sarotra le endrika fanetana na dia nametraka fepetra entitra ary izahay rehefa tena nijerena ny sur terrain dia hita ihany hoe le ponina teanao fa sahirana izy amin'le hoe ahoana zany fomba fahana manatanteraka amin'le toerana. Na izany, ny roso tamin'ny fampiasana WC afaka afindra toerana ny fokotany ka efa misy fandaminana sy fiaraha-miasa ahafahan'ny ponina misitraka izany. Raha ny fanazavana, nahitana fovana ny any anivon'ny fiarahamonina ankehitriny no ireo fanabeazana ara-toetsaina sy ny fanentanana ikajy ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Ny tombony aitrano oarina tamin'ny tondasa hony teo anivon'ny sampana mpamonjy tamin'ity androan'ity, indrindra ny volana Oktobra sy ny volana Novambra lasa teo anton'io ny tsy fitandremana sy ny tandrevaka ataon'ny olona indrindra ny fiovan'ny toetrandro raha ny fanazavana trany Ilary Nasolny. Raha isan'andro nitrangana aitrano voarainy teo anivon'ny sampana mpamonjy raha misy satebo ny vona hafa tahaka ny olona tsy salama eny an-dalana, ny latsaka andrano sy ny sisa. Isa izay nahitana fitombony raha oharina tamin'ny tondasa. Ny tsy fitandremana sy ny tandrevaka no isan'ny antony mahatonga ireo firetana ireo raha ny fanazavana. Fa eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay efa mihatraka betsaka aty amintsika amin'izao fotoana. Ty taona ity no taona nahitantsika afo mijoalajoala natetika tamin'ny volana Oktobra sy Novambra, zany hoe faraparan'ny taona izao. Raha ny antotanisa dia volana Jolay sy ny Aogostra no hitrangan'izany. Hita fa misy fiovana ny trangana loza eto amin'ny tanànantsika. Ny fantatra dia olona na noho ny tsy fahalalany na noho ny tsy fitandremany na ny fanahinina no mahatonga ny loza raha ny afo ny resahana. Nahazon'ny sampana mpamonjy antso matetika ihany koa tamin'ity taona ity ny tsy fahasalamana sy ny lozam-pifamoivoizana. Ny alerte moa zany larana 700 dia mandray ny antso rehetra mahakasika ny loza. Ny tranga hita amin'izao dia le tsy fahasalamana sy ny lozam-pifamoivoizana zany dia azona antso matetika. Betsaka koa ireo noho ny firetana. Ny antso antsika zany mba apisy bebe koa ny fitandremana ary ao anatin'ny vanim-potoana ny orana isika zao volana janoary moa tena mahabetsaka ny rivo-doza eto amintsika. Mbola tsy tara raha miantso ny mpamonjy voina amin'izao fotoana izao amin'ireo ambana eny akaikin'ny fonenantsika eny. Nasiana saina mena ny ery ambanina mpamarinana satria fantatra fa na ireo vato ireo no ny amandona dia efa ina irotsaka. Fa eny atokantranontsika tsirairay avy eny mbola tsy adinontsika ny teny akady fotsy ny teny Ambohimanarina dia ahina isy loza isika rehetra eny amin'ny fiarahamonina amintsika eny no mahita an'izay. Aleo misoroka toy izay mitsabo, aleo fatarina mialoha ireo ambana mba handraisana fepetra toy izay teny hoe efa hitako sy napoiziko iny. Tokony hanao ny fanarahamaso amin'ireo fitaovana rehetra ampiasaina mety hiteraka firehetana ny rehetra hisorohana ny loza ho ihany ny teo anivon'ny sampana mpamonjy voina.
ny sampana mpamonjy vona izay nankalaza ny olo-masina piay azy ireo androany ny sainte barbe nisy ihany koa nandritra izany ny fanomezana galona ho an'ny teo anivo ny sampana mpamonjy vona ho ana manambonahitra misy 20 ary mpamonjy vona 730. maresaka irasan'ny pirenena niditra tany atsimony Gazany tafika an-tanety israeliana androany ary laza fa voafehany izy roa avokoa ny akamaroan'ny tanàna mitoy ihany koa ny fifandonana sy nidaroka bomba eo amin'ny rotonta itsakilany tsy maraka ny fitaovam-pitaterana ao Gaza amin'izao fotoana maro ireo mpifindra-monina ka ao ireo voatery mandeha amin'ny sarety ary misy mandeha tongotra kilometatra maro. Eo anatrehan'izany nanamafy ny praiminisitra israeliana fa tsy tsahatra ny daroka bomba sy ny fanafihana izay ataon'izy ireo raha tsy tratra ny tanjona napetraka ao anatin'izany isan'izany ny famotehana tanteraka ny vondrona Hamas. Dia izay ihany koa tombo kilasy tongo vavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha mpitondray tombo kilasy tongo vavy ilomatompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.